Faly miaraba antsika rehetra indray araka ny fahanarahantsika tamin'ny toka dia mbola ao anatin'ny tontolon'ny asa ihany ny toyan'ny famelabelarana anio ka momba ny fanararaotana ara-nofo no velabelarintsika anio. Ny tanjonay moa dia ny nanana ny mpiofana fahalalana momba ny fanadalanana ny fanararaotana ara-nofo. Ampafantatra ny antony ilaina maika ny hanatsarana ny fanararaotana. Hanolotra vahaolana mahasoa hiatrehana ny fanararaotana. Toy izao ary ny votoatiny jerentsika ny fisehoan'izany, jerentsika ny vokany, ny tsara tadidiana ary ny vahaolana. Ohatrany ahoana tokoa moa ny fisehoan'izany fanararaotana izany. Eo ny ara-batana, io ny tena ngeza indrindra ao anatin'ilay izy a. Misy ny fijery ratsy, ny fikasiana, misy ny terena hifanoroka, misy ny fanerena hikasokasoka, kasihana ilay olona. Raha ny ara-tsaina dia eo ny korotana ny sainao satria mahazo fandrahonana ianao, lasa simbatra amin'ny asanao satria mikorontana ny sainao. Ny ambava teny momba ny fitafiana, na ny vatana, na ny tsao rehetra. Ny antsoratra eo mety handefasany someso ianao, ny mailaka, ny taratasy, ny sary, ny klipy rehetra tsy mendrika sy ny sisa. Ireny zavatra ireny izany dia isehoany ny fanararaotana ara-nofo avokoa. Inona ny voka-dratsin'izany fanararaotana izany ary? Raha eo amin'ny toeram-piasana dia lasa misy rifim-piainana maloto iainanao ao sy mamohehatra. Lasa matahotra ianao, mpiasa matahotra, miferinainy, soraina lava amin'ny zava-misy ao am-piasana, tsisy zavatra mamalifaly ianao ao, ny asa tsy vita araka ny tokony ho izy, tsisy fifantohana, tsisy vokatra tsara azo avy aminao izany fa lasa mikorotana noho izany zavatra izany. Mpampiasa mampiatra ny fahefany, manapatra ny fahefany dia lasa ianao lasa tsy afa-mihetsika, tsy hitanao izay atao, tsy mifantoka mihitsy ianao amin'ny asa fa ilay mpampiasa lasa misy filan'ny tenany dia iny anaovany fanaparana fahefana dia lasa miatra any aminao mpiasa izay ao ambany fifehezana. Misy ny atao hoe kolontsaina tsy matihanina. Tsy ny tena fahaiza-manao sy ny fahalalan'ny mpiasa ny miasa amin'io fa lasa ohatrany hoe hanatratrarana ny zava-kendren'ilay orinasa dia lasa tsisy zavatra milamina, tsy mipetraka intsony ny fahaizanao, mamatihanina anao. Very amin'ny zavatra manimba ny orinasa, ny fotoana sy ny vola. Tena hoe io izany tena zavatra tena tonga dia hita taratra avy hatrany. Lasa mandao ny toeram-piasana ny olona na manam-pahaizana ary lasa tsy tamana intsony izy. Lasa mety misy mametraka démission ny sasany fa tsy tamana intsony, tsy mahavita asa, lasa tsy mahay, tsy mifantoka intsony ny sainy. Raha eo amin'ilay iaran'ilay fanararaotana dia eo ny aretina koa, eo ny ara-batana. Lasa miasa saina lava dia tsy ampy torimaso. Mety vao miditra ny fiasana dia manotika ny kibo. Ny areti-po, ny areti-tsaina indray koa tsy mifantoka, be fanahiana lava, lasa amboroa foana. Ny areti-petse-po, stress lava ka tsy faly amin'ny asa, lasa tsy mahatoky ny lehibe intsony. Ilay stress tena zavatra ngeda be. Tena lasa ohatrany hoe tsy miasa zato isan-jato ianao fa mitaitain-java. Ratsy ny kalitaon'ny asa ataonao, tsy vita araka ny tokony ho izy. Tsy fivadiana ado intsony amin'ny zavatra misy rehetra. Iny ary ny antony fototra e. Amin'ny mpanararaotra dia fanaparan-kahefana izy io no tena marina. Ny fizahozahoana hoe izaho mpanapaka ato dia izay tiako ny atao dia tsy maintsy manaiky ny zavatra angatahako. Eo koa ny famaizana maloto, mijerijery zavatra maloto any izy dia ianao no tereny hanao an'ilay famaizana maloto miaraka aminy. Ny fanagejana sy ny fananana olona mba fifehezana manaiky ny tiana atao foana. Eo izany io rehefa mpanararaotra ilay lehibenao dia gejaina ianao, tena tiany anaiky foana ianao. Dia eo koa ny tsy fifehezan-tena. Ary an'ilay olona tsy hoe eo ihany ilay manaiky araraotina na hoe tsy manan-tsafidy fa lasa manaiky ho azy dia eo no misy hoe satria mba te hahazo toerana, te ho ambonimbony kokoa amin'ny asako, na hoe tiako tazomina ity asako ity fa raha tsy miaraka amin'ity lehibeko ity dia lasa tsy voatazona ny asako. Eo koa ny fitiavako hita, amin'izay mba fantapatatry ny manodidina sy ny namanao hoe izaho nge miaraka amin'ny lehibe ato hoe izaho no deba, tsisy afaka mikitikidika ahy.
ny fahatsapana ho voahindrahindra na egarana, mety angarana ianao, mety misy zavatra hafa ao, ny fiankinan-doha, io ko tena zavatra manahirana kokoa. Araka ny antotanisa, misy taremarika afaka jerentsika ity, raha jery an'ireny firenena lehibe toy ny firenena amerikanina isika, dia 2.20 ny vehivavy no taraina efa tratran'io no efa niara ny fanadalana ara-mofo tamin'ny androm-piainana. 2.20 kosa ny lehilahy. Ny 7.20 isan-jato tsy mitorona amin'ny resaka akory amin'ny olon-kafa mahazo azy. Inona ary ny lalàna sy fitsipika mifehy? Ny mpampiasa foana ny tompona andraikitra voalohany. Ny fitsipika arak'asa dia izay zavatra iainanao anatin'ny toeram-piasana, misy zavatra efa laminao, ny tokony arahana, misy lalànao tokony tsy hitikaina fa arahana isam-baratongana. Ny fitondran-tena sy ny fiteny dia tokony fantatra hoe toy inona ny fampitondrana ao anatin'ny toeram-piasana. Ny soatoavina, inona ny ekena, inona ny tsy ekena. Ny fampiofanana ara-potoana ilaina ho an'ny mpiasako tokoa izy io na ny mpampiasa koa raha matetika mba ahafahany manadihady, ahafahany mahita hoe izao no tokony fihetsika ataony. Inona ary ny vahaolana mandaitra e? Mila fahalalana tsara, fitsapa fantarina, fitsipika mifehy orinasa, ny asa, aiza ny mandefa amin'ny fitarainana sy ny sisa. Mila mahay koa ny fatokisantena, aorenao anatinao ny fatokisanao tena, ampitomboy foana izany ny lanjanao sy ny fahaizanao. Aza be fanahiny, ampalalao ny hafa, ny lehibe, ny zavatra manjoanao. Raha le lehibe direkta manao izay, jereva lehibe, mbola misy lehibe iny koa iny, dia mbola jereva lehibe iny hafa, ahafahanao mitaraina hoe hiara-ny resaka toy, hiara-ny zavatra toy izao samy miresaka. Mankasitraka antsika raha mihaino hatramin'ny farany. Izay indray famelabelarantsika amin'ny manaraka indray eo.